toy ny Andriamanitra ho an'ny Farao ianao. Izany no iarahantsika mananindray amin'ity alakamisy maraina fa 17 volana Jolay 2024 ity. Tafahoana somatsara indray isika rehetra amin'ity maraina ity, mandeha ny fotoana ka dia tolotra anao ny arahaba, ny tsikitsiky, ny firarian-tsoa ihany koa iam-panarahantsika izao dindinika izao. Mino fa mahafinaritra antsika mandrakariva manaraka ny fandaharana, miarahaba anao izay vao sambany manaraka ity fandaharana ity, ny tompony hombanao ary ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy. Ivavaka resika tompoko. Andriamanitra ray io, velom-pisaorananao mandrakariva izahay noho ny fitantananao anay. Zinona moa izahay izay mpanompo tsy mahasoa akory. Ny ratsy rehetra eo masonao no efa notanterahinay, kanefa dia mbola namindra fo taminay ianao. Misaotra Andriamanitra noho ny fitiavanao ankehitriny ary dia mangataka anao mba hanadio anay hatrany ary fanena masina no ampitoeranao temponay raha andinika ny teninao izahay. Mitenina Jehovah fa fonina mandrakariva izay hiaina ny afatrao. Anaran'i Jesosy. Amen. Ary mpiara-midinika namana, ny andinina tao tadina mino fa efa ambavatsika ilay teny amin'ny Exodus 5 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa manao hoe, ary rehefa afaka izany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka nyteny hoe, izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko manao ary firavoravona ho ahy ihany anefitra. Fa hoy Farao, iza moa Jehovah no ekeko teny? Tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Ry mpiara-midinika namana, ao amin'ny Exodus 5 zao no diniantsika amin'ity androany ity, ary efa manomboka mandray ny andininy 7 isika. Ahitantsika toe-jatra anankiray navalin'i Jehovah noho ny fanamarihana izay nataon'i Mosesy. Zavatra nisy mantsy dia zao, nasehon'Andriamanitra any Mosesy ny maha Jehovah an'Andriamanitra, izay midika hoe izy no ilay Andriamanitra akaiky, izy no ilay Andriamanitra ny vahoakany, izy ilay Andriamanitra izay nanorina fifandraisana aminy araka ny fanekena nataony tamin'izy ireo. Andriamanitra velona ry mpiara-midinika namana isany. Andriamanitra velona sy miasa no ny baiko any Mosesy. Saingy indraindray dia misalasala ny mpanompony, impiry koa moa no misalasala, efa mampafantatra ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, kanefa mbola misalasala isika. Tsy natoko tena i Mosesy ka nilaza manao hoe aiza no henon'ny Farao ahy. Ary izany zavatra nampalahelo eo amin'ny andininy 7. Ary Mosesy nilaza izany tamin'ny zanak'Israely, nefa izy tsy niaino any Mosesy noho ny fahoriam-pana azy sy ny fanompoana mafy. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe, andininy 12, indro ny zanak'Israely aza tsy niaino ahy, ka ahoana no henon'ny Farao ahy? Fa izaho tsy voafora molotra. Ry mpiara-midinika namana, tsy natoko tena Mosesy. Tsy ny fanetretena Mosesy ihany no hitantsika eto, fa ny faniriany Mosesy mihitsy hiala amin'ny asana mpandreketina azy, satria toa hitany fa tsy nizotra araka ny tokony ho izy ny toe-javatra hatreto aloha. Tena niezaka Mosesy. Zange tsy voafora molotra. Rehefa nanome baiko hiverina ho ankany amin'ny Farao Mosesy, dia mbola naneo hatrany ny tsy fatokiaon-tenany izy. Izao no voalazany eo amin'ny andininy 30 amin'ny toko 9 Exodosy. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe, indro tsy voafora molotra aho, ka aiza no henon'ny Farao. Ry mpiara-midinika namana, mahavarina ny fisalasalako eo amin'ny antso ataon'Andriamanitra. Le hoe tsy voafora molotra dia midika hoe any tian'ny Mosesy lazaina hoe zany tsy mahay mandahateny, le votsavava
Ary zao nafinaritra ilay Andriamanitra maniraka antsika ihany no manome ny vahaolana, manome fitaovana fa atsika mahatanteraka ny antsony. Hoy izy hoe eo amin'ny andininy voalohany amin'ny toko 7 dia zao no voalazany. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, manome vahaolana Andriamanitra. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, indro efa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ianao, ary Arona rahalahinao kosa ho mpaminanao. Inona ty namboarana zany teny zany mpiara-midinika namana? Noho ny fitaraina ny Mosesy, noho ny famindrampon'Andriamanitra, dia nanendry ny Arona ho mpaminany any Mosesy Andriamanitra. Zany hoe hiteny amin'ny Arona Mosesy, ary Arona kosa indray no hiteny ampabe-maso amin'ny Farao, toy ny hoe haka ny toeran'Andriamanitra eny atrehan'ny mpanjaka Egyptiana zany Mosesy, ary i Arona kosa no mpaminany. Zay le hoe toy ny Andriamanitra ho an'ny Farao ianao. Hita amin'ity tantara ity sy ny fandaminana napetrak'Andriamanitra ary mpiara-midinika namana isany, ny famaritana mazava indrindra ny anjara asan'ny mpaminany n'Andriamanitra. Ny mpaminany zany dia zao, mitondra ny tenin'Andriamanitra, izy no fitaovana hoentina mampitany sy manazava ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona. I Mosesy zany no miteny amin'ny Arona, dia Arona indray manahoana? I Arona indray no mitatitra an'izany amin'ny Farao. Takan'izany ny fampiresan'Andriamanitra amin'ny mpaminany, izay manambara ny fampianarany amin'ny vahoakan'Andriamanitra amintsika izany. Ary dia mandray ny hafatra avy amin'Andriamanitra ny mpaminany ka manoratra mandraikitra an'izany an-tsoratra. Ry mpiara-midinika namana, toy ny Andriamanitra eo amin'ny Farao ianao, hoy Jehova. Zany no hitan'Andriamanitra amin'ny mpanompoany rehetra. Tokony hita eo amiko, tokony hita eo aminao, tokony hita eo amin'ny zanany mandrakariva ilay Andriamanitra velona. Tokony hita eo amiko, tokony hita eo aminao ny toetran'Andriamanitra, ilay Andriamanitra maniraka amintsika. Azavain'Andriamanitra Mosesy ary fa azony andrandraina ny fiaonana amin'ny Farao. Nampitandrina azy izy fa mety ahevaika sy aharitra ny fifanandrinana, kanefa dia zao manatitranitra Andriamanitra fa ho tsara fiafarana ny tantara. Inona zavatra amitrango eo amin'ny andininy 7 amin'ny toko 7 manao hoe, noho izy hoe dia ho fantatra ny Egyptiana fa izaho ny Jehova, rehefa manindritra ny tanako amin'ny Egypta aho ka hitondra ny zanak'Israely hivoaka. Hoy izy hoe aza matahotra Mosesy, mety ho mafy ny fifanandrinana, mety ho mafy ny fifanoherana, fa ny fiafaran'ny tantara kosa dia afinaritra, satria ny tanako mihitsy Jehova no anindritra ka amoaka ny zanako hivoaka ao Egypta. Ry mpiara-midinika namana, tahaka izany koa isika, mety ho sarotra ny fiainana alovanao amin'izao fotoana izao, kanefa aoka toky an'Andriamanitra, fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika, misy fiafarana tsara eo amin'ny fiainanao. Ndeha hivavaka indray tsika, marana antsika ny tontolo androany. Ray malalo, misaotra ny amin'ny toko mandrakariva sy omenao anay. Matetika tokoa dia misalasala izay ny amin'ny fitantananao. Matetika dia mitady fialantsiny mandrakariva izay amin'ny fitantananao ny fiainanay. Kanefa dia misaotra anao androany fa nanome toky ianao. Fa na dia sarotra aza ny fiainana lalovana, na dia misy fizantoetra mahamay aza mila tsotantinay, dia ianao kosa no fiainy tantara ka ny fiafarana toe-javatra rehefa matoky anao zahay, dia ho fiafarana mahafinaritra. Irinay ary ny tontolonay andronay androany mba ho fiafarana tsara satria ianao no mitantana anay. Dia apetraka-pitantananao ary ny tontolo andronay androany, aza mahafoy tompona mahasaraka anay. Mitahiry eto mpiara-midinika amiko reto noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen.